famerana amin'ny vidin'entana farany ambony tsy mahavaolana milovaina ny politika mpanjakana. Potona amin'ny fokotany Andrina Manakara maneho ny fahatezerana noho ny tsy fahazoana tosika famena. Raha tsy esoriny radio ao anatin'ny 27 ora inainandria tsitoainy, izy grevy any amin'ny 17 Mey sabotsy ho avy izao. Alakamisy fafito ny volana aprily ny taona 2024 faltafahoana amin'ondray ny tenako ato anatin'ity fotoanany fampalalam-bavao ity. Manolotra ny arabary tomboky lasy tomboky vavy manasanao naraka ny fotoanany vavao hatramin'ny farany. Fokotany iray hafa indray no nietsika sy ny lanjasora baventy nanoloana ny bureau ny Fidao Manakara omaly noho ny tsy fahazahoan'izy ireo tosika fameno no antony. Kivy tanteraka tamin'ny fampanantenana pokaty natao azy ireo, izay no antony nanaovan'izao hetsika izao. Ireo pona avy amin'ny fokotany Andrina ireto nanao fihetsiketsehany ireto. Fangisa Joselito MBS Manakara. Mbola mitoetrany ny fitakina taon'ireo ponina eto Manakara izay voailaka tao agnatiny lisy ny tosika fameno satria tsy arakaraky ny filazan'ny filohan'ny repoblika ny zava-misy aty an-toerana amin'izao fotoagna izao. Hoan'ny eto an-tapitananan'ny Manakara manokana dia vahoaka miisa 1,7 fotsiny no mahazo ity tosika ity. Raha toa ka samy misitraka avokoa no nambarany filohana nandritra ny fandalovany taty an-toerana. Tokony sisy anavana ny vahoaka hoy ireto ponina avy amin'ny fokotany Andriana ireto satria tsy volam-panjakana io fa volan'ny banky iraisam-pirenena anoagna ny vahoaka malagasy rehetra izay sahirana vokatry ny rivodozan'indroany sesy teto Madagasikara ireny. Mitaky ny zonay azo mitosika fameno satria sahirana io vola io ny banky mondialy iraisam-pirenena fa sain'ny Madagasikara na ny gouvernemanta na ny hoe président de république sisany zany volam-bazaha io volana américain 70 isan-jato ny volana américain be amignao ity sy volana FMI tamin'ny corona ke fidividianana hoe agny efa nahazo sisy hoe marefy zany sisy marefy ity fa sahirana nandalovan'ny basiray lavatragno simba fitaovana ino fa ny teknôlôjia ordinateur zany azanogno tonga da ny masina izao ny fitafina izao fa sahirana izao ny fenao izao ny tokony isy vagnonareo hoe sahirana marina itolotoa. Miteza zaza kamboty mivarotra ramborondra malafo ramborondra da minagna kapoka raika tany sy malafo ramborondra sy minagna kanefa matsary malahelo hany ny managna etaherana mahazo kanefa iay sy managna raha irangotona sy mahazo izany ny mampalahelo anay matonga anay mangataka ny zonay amin'ny fidy. Voatery sy maintsy nilanja sora-baventy izy reto rehefa tsy misy miaino ny feon'izy ireo ary milaza ihany koa moa ireto farany fa anoigny fitakina atrany. Sy mijanona fanehoan-kevitra izao esikanay izao fa mitaky ay sisy atakandro na so zany 12 heures miaraka amignaboaka amizoma io farafatariny satria samby sahirana ndregny ho aninay izao fa sisy mamaritra ny raha anagnana ary magnofa tragno misy sy mana-tragno misy ny sanany tena rebaka tragno. Samy mahatsapa ny lesika nandrafetana ity lycée ity na ireo chef fokotany sasansasany aza saingy tsy samy teny no ny tahotra lehibe atreto mbola tsy ahitamba-olagna ity raha ity raha fotsy be verilona ny vahoaka eto Manakara ka andrasana izay gadonany fa ny zava-misy dia tsy misamitombo ireo mpanao fitakina hatramin'izao. Fampidinana ny vidin'entana ifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny vahoaka no nandrasan'ny rehetra nanoloana izao fahasairana amin'ny anjady amin'ny isa-tokantrano izao fa tsy famerana ny vidiny farany ambony nambarana pahay toe-karena fa tsy maintsy isy fiatraikany izany na ho an'ny mpivarotra na ho an'ny mpanjifa. Ny politika mpanjakana mihitsy no mila ovaina ifanaraka amin'ny filana fototry ny malagasy. Andimiaratina sy Mathieu Prince. Tsy araka ny andrasany be sy ny maro ny zava-misy ankehitriny. Raha fampidinana ny vidin'entana eny an-tsena ifanaraka amin'ny fahefa-mividy sy ny vola metitra isan-tokantrano no nandrasany maro. Famerana ny vidiny farany ambony no nataon'ny fanjakana. Misy amin'ireo vidin'entana napetraka ireo no niena fa kely. Misy tsy nihetsika amin'ny vidiny teo aloha ary misy aza indray nanatombo. Tsy mahavaolana araka izany tsy fanapahan-kevitra ity raha nambara ny pahay toe-karena no izy mety ampisy fitraikany maro na izao na ny mpanjifa na ho an'ny mpivarotra avokatry ny fatiantoka. Eo amin'ilay fidinana manko ny tena tanjona fa tsy famerana. Raha nanao intervention zany ny fanjakana tao anatin'ireny zava-misy ireny dia tokony fampidinana n'ilay vidin'entana mba tena ahafahana mijery an'ilay différence na prix prix réel sy ilay prix plafonné dia mba tena zavatra raha izay tokony masehaka zany ny différence andreo
zany hoe raha fa misy an'ilay fidinana tokony zavatra ray mahavita zavatra iny elanelana teo amin'ilay prix napetraka amin'ny fanjakana sy ny zavatra prix napetraka ny tsena iny tsy dia tena tao amin'ilay nantenain'ny mpanjifa zany lay vidin'entana zay plafond n'entana napetraka amin'ny fanjakana satria noferany hoe tsy miakatra nito zany ilay vidin'entana fa izy tsy ny tena hoe tsy maintsy ampidinina hatramin'ny hatreto ny fividianana ny fivarotana ny entana toy izao sy toy izao. Ny politika mpanjakana mihitsy no mila miova ka nome lanja sy ampiroborobo ny famokarana eto an-toerana mba tsy hanotehatra amin'ny fanafarana lava. Tsy tasositra mazava rahateo hatramin'izay ny vinampampandrosoana entin'izy ireo mba hanome antoka ahafahany tantsaha malagasy mivelatra. Tsy misy afa-tsy ny famokarana ihany eto an-toerana zany hoe azo atao tsara zany fanantona amin'ireo mpandraharaha-mpamokatra inona ny tena zavatra ilain'ny zareo ao anatin'izay famokarana sy ampamokaran'izay raha lalàna no tediavana hoe lalàna no ilainay mba ho ambanimbany kokoa ny tatao-ketra zay mivesatra aminay isa-taona raha ohatra ka tsy lalàna no tediavana fa resaka karazana fanamafisana fahaiza-manao mitokana mihitsy ny ao amin'ilay sehatra dia azo atao tsara ny manome anazy andro zavatra zao. Miabetsaka ny exportation vitantsika dia miakatra ny sandany vola ny ariary raha ampitaina amin'ny vahiny rehefa miakatra ny sandam-bola ariary dia maivana kokoa amintsika ny mividy ny zavatra tsy mividy an'ilay produit incompressible toy ny lasantsy sy ny solika izay afarantsika isan'andro zao ary mba miakatra ny sandam-bola dia midikidina kokoa zany ny vidin'ny fiainana. Mila manova famintra sy fomba fiasana ny fitondram-panjakana amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny mba tsy hampitombo ny fahasahiranana lalina mianjady amin'ny isan-tokantrano. Tsy mandeha araka ny tokony hoe izy ny fampandehanan-draharaha-pirenena ankehitriny hono nambarana avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Tsy fahavalon'ny fitondram-panjakana akory ny fiarahamonim-pirenena fa kosa pitsikera manana tahiri-kevitra hampandrosoana ny firenena raha ny mamafisin'izy ireo androany nandritra ny fanavaozana ny drafitra stratejika roy nandritra ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 tetsy Andrainarivo. Any Miaratina sy Mateo Prince Atrandy. Fototra goavana tsy mampandroso ary tsy mahatafarina ny firenena mandraka ankehitriny kolikoly. Sehatra maro no mbola ahitana taratra ity fomba fanao mamoetra izay manabotry sy manapotika firenena ity ary misy eo amin'ny endriny maro samihafa zany ho antsika eto Madagasikara. Any amin'ny laharana 770 amin'ny firenena 20 ahitana kolikoly be indrindra ny firenena malagasy raha ny tatitra nataony teo anivon'ny firaisamonim-pirenena. Zavatra tsy mbola tafaritsika eto amin'ny firenena dia ny kolikoly. Ny kolikoly misy any amin'ny sekteur rehetra, misy any amin'ny faritra rehetra, mety misy koa ary amin'ny firaisamonim-pirenena sy any amin'ny mpamatsy vola. Fantatritsika fa misy organisme anti-corruption anankidimy eto Madagasikara, nefa ny tamin'ny Madagasikara tsika mbola 149e sur 180 pays. Ny fananantany ny tena vondrindra tamin'ny 2020, iny no champion de Madagasikara tamin'ny kolikoly, dia nanaraka tao ny fitsarana, nanaraka ny force de l'ordre, dia nanaraka koa ny décentralisation. Io zany tena tokony mbola ho atrehana satria ninona nataontsika eto Madagasikara le karazana kolikoly misy raiky amby telopolo fa tsy le manome vola sy mandray vola fotsiny fa fanaovana asa hafa, fanaovana trafic d'influence zany kolikoly daholo. Moramora ho anay zany ohatra amin'ny tontolo iainana ohatra hoe efa mezatra amin'ny fanamborana ireny mpanao trafika, mpanondrana tsokotsoky ireny fa ny fanatratrarana mpanao kolikoly en flagrant délit sarotra be zany kanefa eo zany manahirana amin'ilay satria voadaholo ny sehatra rehetrarehetra. Manana ny lanjany eo amin'ny fiainan'ny firenena ireny ny firaisamonim-pirenena ka tsy tokony ho amavanana ny fisiny. Tsy vahavalon'ny fitondram-panjakana afa kosa pitsikera manana tahiri-kevitra ahafana mampandroso raha no mamafisin'izy ireo. Saika nivelatra tamina sehatra maro ny asa nataony firaisamonim-pirenena hatramin'izay mahakasika indrindra ny raharam-pirenena toy ny sosialy sy ny politika. Tsapa nefa ho izy ireo afa totsy hoe noho ny fanjakana akory ny antsoantso ataony indrindra ny mahakasika ny olany fananantany eto Madagasikara na dia efa maro azy ireo fitaraina natao momba izany. Tato ato izay ohatra tsy dia tena misy fiainona loatra aloha fahitanay azy raha misehatra ataony siaranay zany dia tena tsisy mihaino mihitsy raha tato ato izay raha fijery anazy. Asa inona ny antony indrindra any amin'ny secteur ataontsika hoe fananantany ohatra dia tsisy mihaino betsaka ny olana
fa tsisy réaction satria eo le elanelana eo amin'ny manan-karena sy tsy manana dia ohatran'izay manana ihany no tena enona ao anatin'ilay izy zany. Zay zao ny hitanay amin'ny lafindray. Sehatra hafa mety misy ihany ny fienona ngambany raha ohatra ka misy ataontsika hoe tompona andraikitra mihaino, zany hoe tsy ny rehetra akory no tsy mihaino fa mety amin'ny ankapobeny eny amin'ny lafiny fananantany aloha dia tena tsy mihaino ny fotoana. Fanamby lehibe napetraky ny firaisamonim-pirenena mandritra ny fanavaozana ny drafitra stratejika roy. Ny fanomezana sehatra bebe kokoa ny tanora andray anjara amin'ny raharam-pirenena sy ireo hetsika tanterahany ny firaisamonim-pirenena. Ny fanaparianana ny roy manerana ny faritra 3 ary ny fanatsarana ny lafin'ny serasera. Mandritra ny fampafantarana ofisialy ity drafitra asa ity no nanaova ny hetsika roy antso ny amin'ny tokony hametrahana ny conseil économique, social et culturel izay fandraisana ny fitakiana toy ny sarababe-bahoaka ka tantara ny syndicat tsy miankina sy ny firaisamonim-pirenena. Tonton Sandroany kosa ny fifidianan'izay filohan'ny Université an'Antananarivo fantatra fa candidat roy ihany no mpifaninana amin'ny teto Antananarivo araka izany dia ho fantatra Androany alina izay ho filoha vavao ny université. Asinandria Malala sy Tokatra Marla. Candidat anankiroa ihany no mpifaninana ho filohan'ny Université an'Antananarivo ka ny iray Mamy Raoul Ravelmanana izay filoha Amperinasa, ny faharoa kosa ny professeur Rivo Arson Andrianasolo izay avy eo amin'ny sampam-pampianarana siansa. Tsy ny filohan'ny université irery ihany no vidiana androany fa miaraka amin'ireo tompon'andraikitra maro eny anivon'ny université. Le izy moa zany tsy fifidianana no filohan'ny université ihany fa saika ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny université ary saika manerana ny Madagasikara. Raha ny eto amin'ny faculté des sciences manokana ny tapakandro maraina io hita hoe navitrika ny olona. Raha ny fahavitrina ataoko hoe any amin'ny 570 ka hatrany amin'ny 520 isan-jato zany efa tonga ny fidy daholy. Ny ety zany dia mifidy ny mpampianatra pikaroka, ny pikaroka mpampianatra ary ny mpandrarà. Misy poste élective izay tsy fidianan'ny mpandrarà. Ny poste élective rehetrarehetra izay folo zay dia hifidianan'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra daholo. Ny fidianan'ny mpandrarà kosa dia anankitelo. Ny filohan'ny université, ny doyen, ny établissement ary ny collège, conseil d'administration sy ny conseil d'établissement. Ho fantatra anio alina moa izay candidat vaovao ny université satria ny farana ny ariva teo ny fifidianana. Araka ny loharam-baovao moa dia mifanetinety ny isam-bato azon'ireo candidat anankiroa mpifaninana hatramin'ny 5 ora sy sasany ny alanay tena toerana. Pejy ny fahasalamana, voka-dratsy maro no ateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro eo amin'izay fahasalamana izay. Isan'izany ny fahaloton'ny rivotra iainana ka mahatonga famoizana ain'olona 13 minitra maneran-tany. Mbola ho lavitra ny ezaka amin'ny fampihenana ny fahaloton'ny rivotra iainana, saingy azo atao tsara ny manao izany. Ny ompanabetsaka mahakasika ny fahaloton'ny rivotra moa ny fandraisam-pitenenan'ny solon-tena maharitra ny OMS, mpisolo-toerana nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana androany fahafito ny volana aprily. Onja lalaina arana evomanana sy Andra Kotomalala. Antony iray anisan'ny mahatonga ny fahaloton'ny rivotra iainana ny fiovaovan'ny toetrandro, miteraka voka-dratsy maro amin'ny rivotra, ny sakafo fa indrindra ny fahasalamana ity tranga ity. Mahatonga fahafatesan'olona maro maneran-tany ny fahaloton'ny rivotra iainana vokatr'izay fiovaovan'ny toetrandro izay ihany. Raha nambarany avy eo anivon'ny OMS dia olona 13 minitra no maty vokatry ny fifohana rivotra maloto maneran-tany, miteraka fahasarotana amin'ny aretin'ny taovam-pisefona ihany koa ny fahaloton'ny rivotra iainana. Tout ce qui touche les changements climatiques qui sont de plus en plus présents actuellement affectent non seulement la qualité de l'air que nous respirons, la qualité de l'eau que nous consommons, la qualité de l'alimentation que nous ingurgitons au quotidien, et tout ce qui touche à ces paramètres affecte incontestablement la santé des individus. C'est donc à juste titre qu'à l'heure où les changements climatiques sont de plus en plus présents, l'OMS a fait le choix de ce thème comme pour attirer l'attention des différents gouvernements sur cette problématique, sur cette crise qui n'est plus seulement une crise climatique, mais aussi une crise sanitaire. Ainsi, les changements climatiques représentent, au vu des statistiques, l'une des plus grandes crises ou des menaces sanitaires dans le monde à ce jour.
Selon les estimations de l'OMS, chaque minute, 13 personnes décèdent des conséquences liées à la pollution de l'air. Ça veut dire en une heure, près d'1 millier de personnes décèdent. Et vous pouvez compter combien sont décédés depuis que nous sommes au cours de cette cérémonie. Mais mieux encore, chaque année, 13 millions de personnes meurent dans le monde du fait des conséquences des changements climatiques. Miamitombo ny isandra olona marary amin'ny taovam-pisefony eto Madagasikara vokatry ny fampiasana arina fandrehatra, ny fanapahana hazo izay mahatonga amin'ny fiantonan'ny orana, fa eo ihany koa ny fisotroana sy ny fifohana sigara. Olona 2,4 no mamono aina isan-taona vokatry ny fifohana sigara aty Afrika. Ny fifohana sigara izay antony voalohany mahatonga ny homamiadan'ny avokavoka. L'asthme et les maladies pulmonaires montent en flèche. On observe aujourd'hui que près de 90% des personnes consomment une air polluée, ce qui est à l'origine de l'exacerbation des maladies respiratoires et de l'asthme. Et ceci en majorité dû à la consommation abondante des énergies, des combustibles fossiles qui sont aujourd'hui la base de notre vie quotidienne, à savoir le charbon, le pétrole, le gaz naturel que nous consommons au quotidien, mais qui nous tuent de manière irréversible et à petit feu. Paikady afaka ampianana ny fahalotondrivotra iainany ny fametrahana ny espace vert, eo ihany koa ny fampiakarana ny abalaina amin'ireo orinasa voasokajy ho mpandoto tontolo iainana mba ahafahana manatsara ny tolotra omenan'ny vahoaka amin'ny lafin'ny fahasalamana. Olona miisa 5 no voasambotra ary iray hafa mbola karohina noho ny resaka fivarotana zaza mena vava sy fanaovana aferana taolapaty ary menaka hazo avy amin'ny olombelona. Loharanom-baovao amina olon-tsotra no nahafantarana fa misy olona ahahina amin'ny resaka trafikana zazakely sy taolapaty teny amin'ny faritra Akadimbahoaka. Rehefa natao ny velam-pandrika dia tratra tamin'izany ny 4 izay nirerin'ilay zaza ny iray. Rehefa natao araka izany ny fanadihadiana dia fantatra fa 80 tapitrisa ariary no namarotana ity zaza ity, ka ny 5 tapitrisa ariary amin'izany no anjarany iren'ny zaza. Anisan'ny voarohoroy amin'ny resaka halatra taolapaty ihany koa ireto olona tratra ireto. Tombanana 20 tapitrisa ariary ny iray kilao, ka mety lasaka hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary izany rehefa mandeha ny ady varotra. Fifamoivoizana, taxi borosy iray avy any Ambatondrazaka hiazo an'Antananarivo notradoza teo Karion androany, tokony ho tamin'ny 2 ora maraina araka ny loharanom-baovao, dia tapaka isatra ilay fiara ary izay no antony nahatonga ny loza. Naratra noho izany ny mpamily sy mpandeha maromaro tao anatiny. Tsy nisy kosa ny ainana fohy raha ny fampitam-baovao hatrany. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia ankoatra ny Maki U20 izay niazo any Kenya androany hiatrika ny trophée Barthez dia isan'ny efa vonona ihany koa ny mpilalao Maki A7 hiatrika ny fifanitsanana izay atao any Uganda. Tsy misy atahorana ny arabatana ho an'ny mpilalao hoy nambaran'ny mpanazatra. Avitra sy solondray be sy Mathieu Prince. Ny 13 sy 14 ny volana aprily izao no tanterahana ny Kampala Uganda ny lalao fifanitsanana hiatrehana ny Amboareratany ho an'ny baolina lavalava A7. Ny 17 ny volana aprily ho avy izao ny voatondry aingan'ireo mpilalaon'ny Makido Madagasikara, ka ny 20 ny volana izy ireo no miverina. Mafy ny fizarantena sy ny fifantenana natao, kanefa tsy hitsanga-menatra izy ireo hitondra avy ny voninahim-pirenena amin'ity lalao ity. Ngamba tsy mbola raha hoana dia zagna io ngamba ny entraînement tena hoe nomanitro tsara indrindra ny firafitry ny entraînement, ny hoe anahoana ny any amin'izay ale. Za aloha manana espoir foana raha mbola malagasy, ary ny gabarit mbola tsisy gabarit tsara ohatran'io ny andeha hatramin'izay. Ary efa nidinihana daholo iza ngamba zao mijery 20 vidéo any maty rehetra hatramin'izay dia efa hita daholo ny tena lesoka rehetra. Tsy misy ny sakanara-batana ho amin'ity indray mitoraka ity hoarina amin'ireo lalao efa nisy. Na eo azy izany dia mbola olana goavana sendrain'ny fanatanjahantena rehetra eto amintsika ny resaka toe-batana. Azo sorohana tsara nefa izany amin'ny fanamafisana ny teknika. Fa ny rugby aloha hatramin'izao mbola be vozona, mbola tsy mifidy tany edina. Fa raha ny mpilalao na kely io na lehibe misy foana ny astuce azo atao. Efa eny ambony terrain kosa dia tsapany olona hoe tena mpanao rugby nareo. Mihatsara hatrany ny vokatra ho an'ny baolina lavalava, indrindra ny eo amin'ny sokajy vehivavy. Raha tsy ilaza fotsiny ny vokatra azon'ireo sokajy vehivavy tany Kenya farany teo iny. Ny rugby 20 ihany koa
dia voatondry azo any Nairobi Kenya tamin'ny fitora teo hiatrika ny lalao trophée Bartes. Firenena maro no nanasazy any Russia ka tsy nafahan'ny kompania mpitaterana habakabaka rosiana sy fiaramanidina avy ao Russia misidina amin'ny habakabaka izy ireo. Efa manomboka miverina misidina tsikelikely indray ireo fiaramanidina rosiana ka firenena 12 maneran-tany ary isan'izany Madagasikara no mandray ireo fiaramanidina avy any Russia ireo. Saika mandray ireo sidina avy any Russia avokoa ny nosy manodidina atsika toa ny Maurice, Seychelles sy Maldives. Tsy mandray ireo fiaramanidina rosiana kosa ny Mayotte sy La Réunion no nisazy nomeny France any Russia. Isan'ny fiaramanidina ho ampiasain'ny Russia amin'ny sidina ivelany atany ny Boeing sy Airbus amin'ny firenena tandrefana izay nogazana izy ireo. Eo amin'izay maresaka iray sampirenena izay hatrany dia mahatratra 500 ny namony ny vokatry ny aretina kolera tato anatin'ny andro maromaro izay tao Cameroun na dia efa manomboka miaina tsikelikely azy any marary manantona toeram-pitsabony dia mbola mampanano toe-drarahany an-toerana hoy ny mpitsabo Cameroun iray. Antony anisan'ny mampirongatra ity aretina ity any an-toerana ny tsy fahampiny rano ampiasaina amin'ny resaka fidiovana sy fanadiovana. Onjalalaina Ranaivomanana, Andry Rakoto Malala. Efa manomboka miamiana ny isandreo marary ny kolera manantona ny hopitaly any amin'ny faritra atsimo andrefany Cameroun tato anatin'ny andro vitsivitsy izay. Na izany aza nefa dia mbola mampanahy ny zava-misy any an-toerana na dia efa mihavitsy koa aza ireo maty. Onona ambaran'ny talen'ny hopitaly any amin'ny faritra Boa manodidina 570 ny trangana kolera no tsaboina tao amin'ity hopitaly ity raha nambaran'ny mpitsabo. Tranga izay anisan'ny nampatahotra ny fe azy. Ny enina tamin'ireo marary 570 ny namony endry raha ny antotanisany mempitsabo. Efa manomboka mivoaka tsikelikely ny hopitaly moa ireo marary no tsaboina. Etsekilany tsy mitsaha tombo kosa ireo marary ny kolera tonga any amin'ny hopitaly ny Tiko. Feno avokoa ny fandriana fandraisana marary ao amin'ity hopitaly iray ity. Voatery tsy maintsy novaina zany toeram-piterahana mba ahafahana mandray ireo marary ahitana trangana kolera. Antony anisan'ny mampirongatra ny kolera tato ato tany Cameroun na mpitsabo any an-toerana ny tsy fahampiny rano hidiovana sy ampiasaina. Eo ihany koa ny fahavitsin'ireo olona manana toeram-pivoahana any an-toerana saika manary ny malotony any amin'ireny rano ny akamaroan'ireny olona ireny ary ny rano misy malotony ihany nefa avy eo no ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro rano fanazavana trany. Atramina ny boan'ny valinaretina dia olona 500 no matin'ny kolera any Cameroun ary tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 araka ny tombana navoaka ny avy eo anivon'ny sampan-draharaha misahana amin'ny fahasalamana eo anivon'ny firenena mikambana na ny OMS dia eo anelanelan'ny 2 faingo 3 sy 4 tapitrisa isan-taona ny olona voan'ny kolera maneran-tany ary eo anelanelan'ny 1 sy 4 alina ka hatramin'ny 3 sy 4 alina sy 1 hetsy no maty noho io aretina io. Iroso amin'ny fitokonana eny amin'ny kianjany 13 meny fikambanana olon-tsotra hitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna nainandrea tsitoaina amin'ny toerany raha toka tsy hoesoriny mpitondra fanjakana ity ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ity. Manome valam-be fapolorany fanjakana fohy be moa izy ireo analana ny nainandrea tsitoaina. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Ho avy etsy amin'ny kianjany 13 Mey ireo antoko politika olon-tsotra olom-boafidy miaraka amin'ireo fikambanana maro be ny sabotsy ho avy zao raha toka tsy hoesory ny Andry Rajoelina ao anatin'ny valam-be fapolora inaina Andry Tsitoaina. Mahatsapa matsy izy ireo fa tsy mandeha amin'izay lohan'ny intsony ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra ary maro loatra ireo kolokolo mitranga. Fa mitaky ny fanesorana ny ben'ny tanàna Antananarivo naina Andry Tsitoaina noho ny tsy fahavitany intsony ny asany fakotsy voaroka lalana tsy vita ambotaiazy tsy afaka fivaritra tsy nahitana vahaolana hetra trano dangana fitadiavana vola tafahoatra amin'ny mponina Antananarivo. Akoatr'izay akoatr'izay dia antony takina iny ny fanesorana azy ihany koa ny fanodikodinana ny volany zokiolona sy ny mpiasa malagasy ao amin'ny KNAPS koa takianay ny famerenana manontolo ny volana lainy tao amin'izany KNAPS zany. Etsy andaniny zay tsekenay koa ny fanaovana tantely afa-drakotra ny volan'ny komina Antananarivo ho an'ny tombotsoa manokana ny ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Toerinay ny fanitsakitsahana ny lalàna ka zary lasa manao didijadona amin'ny ben'ny tanàna eto Antananarivo. Kianinay mafy ny fivadiana amin'ny teny nomena na tamin'ny mponina Antananarivo zany na tamin'ny mpitatitra na tamin'ny mpivaritra ny ireo antony voalaza teo ireo sy ny marobe tsy voatanisa dia manamafy ny fitakinay ny fanesorana amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo izahay.
dia hiara entana hitaky ny fanesorana ny be ny tanàna eny Analakely zay ny asabotsy amin'ny 9 ora aprily amin'ny 10 ora ary manentana ireo rehetra maneho zao antso zao maheno zao antso zao mba hiara-dalana aminay fatolona iraisan'ny mponina Antananarivo ity manantena izay ny fahatongavan-tsaina amin'ny mpitondra izahay ka isaino sy amaly izany hetahetan'ny mponina Antananarivo izany afanaraka izany netsy amin'ny kianjany 12 Mey sabotsy ho avy zao raha toka tsy esoriny Andra Joel inaina Andre Tsitoaina ao anatin'izay 27 napetraka izay sakana amin'ny fampandrosoana ny ambopody istoerany mpanao politika hoy ny avy eo anivony CFM fahaizana maneho hevitra sy miaino no lesoka lehibe tsy hain'izy ireo ka mitarika amin'izao krizy izao after solindray be sy Mathieu Prince endrika mahatonga ny fikorontanana sy ny tsy filaminana matetika eto amin'ny firenena ny tsy fifandeferana ny mpitondra tsy mahay miaino ny hafa mila hitsy ihany koa ny fomba fandrosoana hevitra ho tombotsoan'ny firenena no mpitondra manana andraikitra izy araka n'izay soritany lalàna ho tanterahana ny tsy ao anaty fitondrana na manohatra izy na tsy manohatra manana andraikitra fa makamy zavatra ray daholo teo amin'ny fampandrosoana ny firenena zay ho ansoa amin'ny firenena fa raha hoe hiteny fehiteny ka hifana ratsy fotsiny hoe tsy mianakavy dia miteny ny avaty amin'ny mpanohatra mitabataba be sy ny karazana manampitsofona ny aty manao zavatra ty ny ato manaratsy zany ve misoa amin'ny firenentsika dia zavatra tiako tena zany hoe samy mandray ny andraikiny amin'ny alalan'ny fahatsapana fa raha ihany malagasy tsy zarazaray ny politika tsika ka ny ao amin'ny fitondrana manana zay hoe fahefana izy zay ny hoe aty amin'ny tany demokratika tsika izy zany tompondraikitra eo natao iaino izy natao iaino ny rehetra izy zay le izy zay ary zay rehetra miteny manome sosikevitra manana zo amin'izany daholo ny rehetra mila mahay makalesona indrindra ihany koa ireo tanora izay heverina ho avy amin'ny firenena manoloana izao savorivory izao tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ireo ray aman-dreny vokotra ikefa satria ny fitambaran'izy ireo no afaka hampandrosoana ny firenena tsy maintsy atao miainga ny fotony ny fikaonan-doha-pirenena ary zaraina isana tokony mifanaraka amin'ireo sokajy misy rehetra fikaonan-doha-pirenena dia tokony hoe mandeha amin'ny lafiny maro ny ara toe-karena mikondò miaraka aloha ny any amin'ny politika mikondò miaraka aloha ataotsy hoe ny société civile zao minomboka hoe hitambatra mikondò miaraka aloha na ny any amin'ny finoana mampizarazara tsika zany mikondò miaraka aloha ny vahoaka mba miteny ny hevina aloha rehetrarehetra ny tanora mba mikondò misy an'izany aloha vao atambatra isaky ny fokotany ihany ao ambany fokotany mbola sina rafi-piarahamonina fa an'olona miteny ny tena maharary sy ny tena ilainy sy ny zavatra azony ho tanterahana dia miakatra tselikely makao amin'ny fokotany zany afa fokotany makao amin'ny commune dia mba miakatra ohatr'izany fa raha le atao tsy le fomba fanao fikaonan-doha-pirenena dia le mpanao politika tsy da be vava be tolotolo dia zay ihany dia tampona zany ny dôma fa manana anjara brikiny na arakevitra na araky ny hoe hery na fomba fanatanterahany-javatra ny vahoaka malagasy fifampianona sy fametrahana ankilan'ny adila politika ny vahaolona fahana mampandroson'ny firenena hoy hatrany avy eo anivon'ny fampihavana-pirenena tanjony iray ny kendrena dia ny ampandrosan'ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetra tsy afa-misaraka amin'izany anefa ny fifanantonana sy ny fitadiavana vahaolana miaraka anisan'ny loha hevitra noresahana sy ny songadina tao anatin'ny fandaharana amin'ny ara-manonja androany ny mikasika ny olona ny mponina sy ny tantsahany amin'ny distrikany Manjakandriana teo ihany koa ny firesahana mahakasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny mamentana amintsika ny mahakasika izay i mialy rarinombana sy tahiriny aina andohalika ny ranombary ho an'ireo mponina ny Ambohidratrimo-Anala komina Soavinandriana distrikany Manjakandriana no ny fahoriana iainan'izy ireo amin'ny andavanandro ankoatra ny faharatsian-dalana anisan'ny olana goavana iainan'ireo tantsahany an-toerana ihany koa ny famoaham-bokatra sy ny fivarotana izany tsy arakaraka ny fotoana sy ny volalany tamin'ny fambolena sy ny fikarakarana ireo vokatra ny fivarotana azy avy eo tsy misy ny fitsinjovan'ny mpitondra ankehitriny azy ireo ary mahatsiaro zanak'ala hafa ireo mponina any amin'ny tapany avaratry Manjakandriana iny hafa ihany tamin'ny fitondran'ny Filomark Ravalomanana hoy izy ireo izay filohan'ny nanomelaonja ny tantsaha sy ireo mponina any ambanivohitra raha monjy sy zavatra te Manjakandriana anatin'ny distrikt izahay dia rehefa ratsy ny lalana dia mandeha tongotra 12 kilometra aloha makeo Kazidanty eo vao mandeha tsy misy lalana manitsy indray fa mbola miakatra ty Antananarivo aloha zay vao tonga ny pasapito ny mamonjy ny taxi brosy Manjakandriana tsy ary mitoka-monina zay ihany satria na ny lalana na ny anao taratasy dia tena lavitra tokoa ny vokatra rehetra ny tantsaha dia miaina be daholo ny vidiny
mihoatra ny eto Antananarivo zany fijaliana ihany a mafimafy kokoa satria zavatra vidina zavanandro miakatra ny vokatra midinay midina ny fitaovana oentinay mamokatra miakatra na zezika zany zay tsy afaka mampiasa vitsy afaka manana zany hoe zezikomby zany fa de le zezibazaha raha ohatra ka atao zany mikajikajy tsotsotra amin'ny fotoana raha izao zao ny vidy zezibazaha na fotoana famokarana re zezim-panjakandra bazaha reny zany dia mivarotra akotry 4 kilô vao mahazo 1 kilô famoahana an'le vokatra nefa tena enjana mahatsiaro tanteraka ny Flora Valy manana zay nanana fiahina tanteraka ta mihitsy hoe tena sokatra tsara mihitsy a le fiainany tatsaha ny lalana na vita raha rindra mikorsofahana hatrany ny fiainan'ny voaka malagasy satria toy ny milalao ny mpitondra ankehitriny sy ireo mpiaradia aminy amin'ny fitantanana ny firenena. Ireo tompon'andraikitra sy minisitra efa hita fa tsy naomby hatrany no avadibadika sy omena toerana na dia tsy manana ny traikefa amin'ny andraikitra ankinina amin'ny akory aza. Hoe tsy misy afa-tsy ireo olona ireo ve mahafaka hitanana zany toerana zany satria ny hitanao ny ala tetsy amin'ny départementa ministériel iray a dia napetraka tatsina ministera tsy misy ifandraisana io. Ohatra mantsy mba hoe raha tao amin'ny ministera ny varitra ianao ka nafindra tany amin'ny ministera ny indostria raha nisaraka ireo ministera ireo dia mety misy ifandraisana ihany zany ministera zany fa ny sasany avy any amin'ny ministera ny fanatanjahantena tena alefa any amin'ny ministera ny famantarana ny toetrandro sy ny fitaterana tena amin'ny toerany marina ve ireo olona ireo fa maninona n'izay mialatsy a dia mody andrasana kelikely na tsy andrasana fotoana maharitra akory tonga dia apetraka indray a amina toerana anankiroa. Ny vahiny tao anatin'ny fandakana miara-manonja ihany koa androany ny solo-mavamboaka Jean-François Michel voafidy tamin'ny anaran'ny tokotiko Madagasikara tany Antsikabe voalohany. Ny resaka ny fahoriana sy ny fanitrany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao vokatry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ihany koa ity solo-mavambahoaka ity. Dia izay ary manakatona ampiazin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aorian'ny Global News sy ny famerenana fandaharana ahona marina no anarahantsika ilay horonan-tsary ny Dwayne Johnson mitondra ny lohanteny hoe San Andreas. Ny tena kosa nametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray.